Manambainy kosa ny fampalalam-baovao matv amin'ity takariva ity sy Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezatsoa tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny afary malagasy miarabanao Andriamatoa Jean-Irina tonga sondray amin'ity takariva ity. Miarabanao na mananjaka dia miaraba ihany koa ny mpiaino matv manontolo. Araka ny fantatra Andriamatoa Jean-Irina dia nisy ny fitsidiana ifotony natao hoe fidinana ifotony nitanterahany afary malagasy tany amin'ny ilany Atsinanana Nosy iny. Inona no mety hoe tatitra izay fitsidiana izay? Amin'ny ankapobeny zany na mananjaka dia ny resaka ady tany. Izay ihany zany tena malaza zao maneraka ny Nosy izay tena mitarika olana marobe. Tafahoana tamin'ireo Tangalamena, Sefoko tany misy tanàna zany eto amin'ity Madagasikara ity tsisy afa-tsy Sefoko tany no manam-pahefana ao toerana. Ary misy amin'ireo ady tany efa tafakatra mihitsy ny resaka fifamonoana toy izany zany ny hitanay tany Brickaville iny misy toerana nandehanana vedety adiny ray sasany dia tena mamokatra katsaka le toerana fa misy mpanambola anankiray maka an'ilay izy dia manilika an'le olona eo amin'le toerana dia tena mijaly. Dia ny resaka tamin'ny Tangalamena moa dia milaza hoe simba tanteraka mihitsy ny sotoavina malagasy amin'ity resaka ady tany ity. Dia toy izay ihany koa tany amin'ilay hoe Tanandava nandehananay tamin'ny toerana dia tena hita ihany koa zany fa dia nitaraina ny Sefoko tany hoe tsy vitanay intsony ty resaka ady tany ity fa tena lasa olana lehibe indrindra. Ny mahagaga amin'ny ady tany ina mananjaka dia zao hoe le olona efa nanajary nandritra ny taona maro no lasa miala ao anatin'izay resaka tany no ajarian'izay izay tena mitondra alahelo ary tena mampijaly ny sosialim-bahoaka. Eo moa no zavatra overinay afary malagasy foana hoe ny fifanoheran'ny aradrariny sy ny ara-dalàna ny tena mampisy ny olona io satria fokon'olona dia mitana foana hoe ny anay ara-drariny ary ny mpanambola dia manao hoe ny anay ara-dalàna satria mahazo taratasy ara-panjakana. Ka io zany ny zavatra ray tena tianay hoe ny légitimité sy ny légalité dia tokony tsy fanohatra mihitsy manoloana ny ady tany io ary tena tokony jerena tanteraka. Ny afary malagasy tsara mampafantatra mijery ny tokantrano fa azo atao hoe amin'ny ankapobeny zany efa saika misy azy avokoa no manerana ny faritra maro. Ny afary malagasy ihany koa miara-miasa amin'ny ambaratonga samihafa eto amin'ny firenena zany hoe ny fitsarana eo ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa. Hatreto ve azo ambara hoe misy mihaino ihany ny afary malagasy eo anivon'ny asa sahany sa manao ihany koa mahakasika an'izay? Amin'ny mahafilo nasionaly ihany afary malagasy zany dia Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa efa misy ny afary malagasy. Ho an'ireo izay amorona ny afary malagasy any amin'ny faritra moa dia tany nanantona ny hoe misy mihaino ve ny afary malagasy no heverinay fa dia tena misy mihaino tokoa ary zava-dehibe indrindra raha tsy tondra fa tsy ohatra anankiray zao dia ity zavatra eto ampelantanako ity hoe voandroany ity no azonay izay meno ny premier ministre chef du gouvernement ny afary malagasy mirary soa ary mampirisika toy izany koa ireo taratasina ministra marobe tonga ao aminay izay mampirisika anay hatrany hiditra amin'izay zoma olona izay zany hoe ny mpitondra fahefana mpanatanteraka zany hatreto dia ao anatin'izay fianonana izay izay mafisiko moa fa ny afary malagasy dia tsy manao politika fa miditra tanteraka ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay sy mampafantatra ny zava-misy eto moa zany dia manaitra kely ihany koa an'ireo tompona andraikitra isatsokajana fa tsy misy afa-tsy mivahaolana fampiresahana ihany tsy nisy teto amin'ity firenena ity nandritra n'izay 10 taona mahery nazahoana ny fahaleovan-teny izay satria mieritreritra ny sasany fa manam-pahefana dia tsy raharaha vahoaka aoka nefa fantatra ny tsirairay fa mifahefana eo ampelatana amin'ny vahoaka ka dia ny hoe misy mihaino tena misy mihaino tokoa izahay ary isaoranay andreo tompona andraikitra rehetra nanoka baravarana ohatra tany Tamatavy dia isaoranay ny procureur de la république ny Tamatavy ny haino sy toy izay ihany koa ireo tompona andraikitra marobe toy ny fonja sy ny sisa rehetra eto moa zany dia mariako ho an'ny asa izay karakarai ny afary malagasy manerana andreo toy izay zany ny ady tany ny olana ara-tokantrano ny sosialim-bahoaka ny tsena ho an'ireo mpivarotra eto moa zay zany dia mitady vahaolana hoe ahoan'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo varotra anaty tsena ny isaoranay vetivety eto anararotanay misaotra ny PDS na Antananarivo koa izahay izay ny haino ny mpivarotra manerana ny Nosy tamin'ilay privatisation ary nanome malalaka taratasy hoe tsy kitihana le izy. Ny afary malagasy ihany koa hatreto dia raha ny fantatra ikarakara hetsika goavana ho amin'ny rapitso manaona ny fandaram-potoana inona maro ny hetsika io? Ny hetsika ho tanterahana rapitso zany dia hetsika ny fitiavan-tanindrazana hijerevana ny sosialim-bahoaka. Ny tiako tenenina anatin'io hetsika io na mananjaka dia tsisy resaka politika aloha ary tsy hisy mihitsy ny fotoanana olona hidina an-dalambe fa iaino ireo olana rehetra izay nisy ny anjady tamin'ny vahoaka toy ny resaka tsena ahoana ny anaovana andreo mpivarotra amoron-dalana satria raha malala fa tsisy ny asa ankehitriny eo ihany koa ohatra ny resaka ady tany aiza ny tena vahaolana tanteraka hipetrahany io anolotra projet de loi ny toerana anaovana azy moa zany dia eny Nosy zato izay antsoinainy rehetra izay tsara sitrapo rehetra ka tsy mieritreritra n'izay anampy izay
ary amin'ray oratolakandro amin'ny espace gym no zato ny anaovanay azy a de misy zany hoe fijoroana vavolombelona misy ihany koa ny conférence de presse zay ho atao aorinan'izay a misy zany de hoe fanontaniana petraka eo zany de hoe misy tokoa hoe ty olana amin'ny resaka ady tany ty amaly an'izay ny rapitso a de misy tokoa hoe ty resaka olana amin'ny sosialim-bahoaka amin'ny resaka fikorontanana an-tsena fikorontanana mpivarotra amoron-dalana fikorontanana an'ireo tsena maro isan-karazany tsy fisian'ny asa izay de tsy mijanona mpanakihana fa mezaka ihany koa mitady a vahaolana ahoana ny anampiana malagasy mpiray tanindrazana eto moa zany dia ho teneninay manokana isaoranay manokana ireo association toy ny tamiahy tanora miantsehatra izay hitanay koa fa manerana ny nosy de miezaka mamonja malagasy mpiray tanindrazana maneho an'izay fitiavan-tanindrazana zay a zareo amin'ny zon'ny mpanjisa ny association flair de Madagascar ireo zokiolona ireo olona rehetra zay nanampy ny afarihy malagasy a ary ireo mpiara-miasa misy ireo tena miezaka mampiseho zay sosialy zay fa ny olana aloha takona ny sosialy eto Madagasikara. Araka zany de misahana ndraikitra goavana tokoa ny afarihy malagasy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ny sosialy amin'ny ankapobeny. Andriamatoa Jean-Irina manapetra ihany koa ny fotoanantsika resadresana amin'ity takariva ity misy ve ny afatra fona ataokontsika ihany koa hoe torohevitra ho an'ireo manana olana eo amin'ny fananana tany na ihany koa fanentanana. Ny amarana koa azy angamba mananjaka dia miantso ny rehetra rapitso tonga eny anosy zato tsinanana ao amin'ny espace gym io moa ny mpitondra fahefana rehetra dia nahazo n'izay fanasana zay a ialatsiny fa ny fotoana de enjikenjehana de misy ny taraiky ireo a ka atsonay ianareo mpivarotra na mpivarotra amoron-dalana io na mpivarotra anaty tsena ianareo mpanao asa tanana tsara sitrapo rehetra hiaraka andinika ny amahana ny olana ara-tsosialy anao an'izay procédé loi zay ho an'ny olana manana olana rehetra na io olana ady tany na arakasa na olana ara-tokantrano a de meko anareo reto larana tarby reto a eny fa na de SMS ara de afaka vakinay a amin'reto larana tarby ny afarihy malagasy eto Antananarivo a sy ny bureau national reto ny 033 17 743 98 033 17 743 98 034 98 a 005 16 034 98 a 005 16 mibirao foibe zay misy anay moa de mibiraopokotany nanosy zato tsinanana voalohany eto zany dia afaka manantona ny vatanao a ny andro esanay latsinay ny talata larobila ka misy zoma manomboka amin'ny valo ora maraina ka pavy ny 4 ora arivo dia misaotra indrindra amin'ny madevina nasanay a tamin'izao fandaran'izao ary dia midera manokana anareo a mijery a izay atao hoe sosialim-bahoaka zay ka dia makasitraka tompoko ary miantso antsika rehetra hiaray tempo ao anatin'ny fitiava-tanindrazana hijerevana ny sosialim-bahoaka ny afarihy malagasy. Isorana feny ihany koa Andriamatoa Jean-Irina tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny afarihy malagasy nasain'ny fampalalam-baovao de isorana feny ianao Andriamatoa Jean-Irina. Misaotra indrindra tompoko dia makasitraka feno ny fanasana. Otoezika trany kosa ny fampalalam-baovao eo amin'ny sehatry ny toe-karena ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny hetsika fimy mandeha ny fahavalo isongadina tanteraka ao anatin'izany ny vokatra vita avy eto an-toerana ary ny niova tao anatin'ny fandaharam-potoana de ny toerana anatanterahana azy ny mahazatra de ny teny Andranomena amin'ity ndray mitiraka